Aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ravina dia araka izay hitantsika ao amin'ny Matio 2:20, andininy 7:20 ka hatramin'ny 2:30. Matio 2:20, andininy 7:20 ka hatramin'ny 2:30 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa tafiditra tao an-kianjan'ny tempoly Jesosy ka nampianatra, dia nanantona azy ny loham-pisorona sy ny loha-olona ka nanao hoe: fahefana manao ahoana no anaovanao izao? Ary iza ny nanome anao izao fahefana izao? Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: izao kosa nitany anareo zavatra iray loha. Raha ho valianareo zany, izao kosa dia ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Ny batisany Jaona, avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra vasa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe: raha ho lazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra, dia ho valiany hoe ka nahoana ny tsy nino azy ianareo? Ary raha ho lazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona, dia matahotra ny vahoaka sika satria ataon'izy rehetra ho mpaminany Jaona. Dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe: tsy fantatray. Dia hoy Jesosy taminy: izao kosa tsy ilaza aminareo ny fahefana anaovako izany. Fa ahoana kosa ny hevitrareo? Misy lehilahy manana zanaka roa lahy, dia nakeo amin'ny lamatoa izy ka nanao hoe: anaka, andeha miasa any amin'ny tanimboloboka anio. Fa namaly izy ka nanao hoe: tsy handeha aho. Nefa noho ny afaka izany dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa, ary izy namaly ka nanao hoe: handeha aho tompoko. Kanjo, tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalahy no manao ny sitrapon'ny rainy? Hoy izy: ny lahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamoretra sy ny vehivavy janga efa mialohanareo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nakany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy nareo. Fa ny mpamoretra sy ny vehivavy janga nino azy. Fa ianareo kosa, na dia efa nahita izany aza, dia mbola tsy nanenina mba hinonareo azy. Amen. Araka izany ravana dia ny nanontaniany lohan'ny mpisorona sy ny loholona ny Jesosy ny amin'ny fahefany ary ny fanoarana navaliny azy ireo no hitantsika any amin'ny soramandry moa mamitina izy ho apahatsoratra masina izay nivakiana tamintsika teo izao. Ary misy reto fahamarinana roa reto ry havana no tiako indray hisariana ansaintsika avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ka ny fahamarinana voalohany izay hitantsika dia hoe: tsy nambaran'i Jesosy ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona ny fahefana anaovany ny asany raha nanontany azy ireo. Tsy nambaran'i Jesosy ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona ny fahefana anaovany ny asany raha nanontany azy ireo. Hitantsika izany amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Etsika ravana dia mahita fa nampianatra tao amin'ny tempoly Jesosy. Izany moa ny ambary eo teo an-kianjan'ny tempoly izy tafiditra teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy dia nampianatra. Izany hoe tsy hoe tao anatiny akory fa teo an-kianjan'ny tempoly. Eo moa be dia be ny olona ao amin'izany kianjan'ny tempoly dia mampianatra izy. Dia tao anatin'izany dia nanantona azy ireo le ataontsika hoe tompon'andraikitra voalohany, na hoe londohan'ny mpisorona, na hoe lehibe ny mpitondra fivavahana jiosy. Dia nanontany azy hoe: ahoana rangaty ny fahefana anaovanao an'izao asa izao? Iza ny nanomenao fahefana anao an'izao asa izao? Le asa ambarany amin'izany tena asa amin'ny ankapobeny mihitsy. Ohatra izany zao le hoe ny fahagagana izay ataon'i Jesosy. Avy aiza ny hery anaovanao an'ireny zavatra ireny? Nisy koa ao alohany io amin'ny 1:20 ihany izy le nandrava ny tsena. Zany fandravana tsena zany ravana tsisy afaka hoe andeha andravandrava tsena zany. Olona manam-pahefana no afaka mandrava tsena e. Olona manam-pahefana no afaka mandrava tsena, fa nefa Jesosy Kristy nandrava an'le tsena tao amin'ny tempoly. Teo amin'io toerana izay hitoriano ihany izy nandrava an'le tsena. Dia hoy izy ireo hoe: fahefana avy aiza ny ahafahanao manao ny asa ataonao io? Ianao mampianatra eto amin'ny tempoly eto amin'ny tokotany eto, iza ny avy aiza? Iza ny nanome anao fahefana? Fa azon-dalana avy aiza ny ahafahanao manao an'izao zavatra izao? Fa tsy resaka hoe zany ihany koa le izy, fa tena hoe te hamandrika an'i Jesosy reo moa efa imbetsaka reo no manontany an'i Jesosy, ary ny fanontaniany dia fandrika maka fanahin'i Jesosy Kristy satria te hitady fomba amin'ny valiteny izay ambaran'i Jesosy entina manameloka sy manenjika azy. Izany ny tanjon'ireo lohan'ny mpisorona sy loholona jiosy ireo. Avy aiza izy? Izany hoe te hamantatra izy ny hery, ny zava-miafina, ny secret an'i Jesosy Kristy mihitsy ny tadiaviny ho fantatra. Ao anatin'izany fanontaniana izany dia Jesosy moa izany namaly tamin'izy ireo manao hoe: zao ary raha valianareo ty fanontaniako ty dia ho valiko nareo izy. Ny batisany Jaona avy tany an-danitra sa avy tamin'ny olona?
tsy nahitana valy reo satria reo raha hiteny hoe avy amin'andriamanitra zany de maninona ny tsy ninonareo raha hiteny avy amin'ny olona de hoe non tezitra ny olona satria ny olona mino ny jaona daholo hoe mpaminany avy amin'andriamanitra ijaona raha teo ny zavatra zanaka olona mpisorona be zanaky ny olona tena ambony indrindra amin'ny fivavahana jiosy zany jaona zany ary tena hoe ny asa teo fotsiny izy tsy hitany zareo zay natao taminy fa de ny asa teo izy raha teo koa ny taona ny olona ibebaka fa tsy hoe taona ny olona anao inona na anao inona de nefa nireo olona reo zany tsy rasana maly satria reo sady tsy nanaiky ny batisany jaona ny tsy nanda fa ny anaana teo fotsiny tsy nirarahany iny na velona natao ny viavatra tahaka ny tsy misy teo fotsiny ny batisany jaona na de ninony aza hoe mitory ny fibebahana sy mampitaona ny olona iverina amin'andriamanitra i jaona toy jesosy hoe rehefa tsy ilazanareo de za koa tsy ilaza aminareo ny fahefana izay anaovako izao inona ravana ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany mampianatra fahendrena ngezabe mihitsy jesosy kristy ravana ao anatin'izao fampianarana izao aza zaraina amin'ny olona tsy tianao ny mombanao aza zaraina amin'ny olona tsy tianao ny mombanao efa fantatrao fa mpamosavy aza milalao eo tokotany ny mpamosavy ozy ny fitenenana mialay eo aza manome bala ho an'ny fahavalonao hitifirany ianao zany tena fahendrena ngezabe zay ampianariny jesosy ao anatin'izao tantara zao mihitsy indraindray aniry avana angamba any amin'ny manodidina atsika any any amin'ny mpiaramonina atsika any efa misy olona efa hitanao hoe tsy tianao mankahalanao manenjika anao de mbola misikosikotra anao reny olona nindray misikosikotra ny fiainantsika misikosikotra ny fiainantsika hoe ahoana n'izao inona ny ataonareo ny vadinao ka mananina tsara de mbola tantaraina daholo ihany ny prozesy rehetra aiza mola izavatra rehefa vao no anjary manome bala ho an'ny fahavalo tsika tsy mahafehivava mihitsy fa ohatry ny te hisekoseko eo anatrehan'le fahavalo te hiteny hoe zao nefa iny zavatra teneninao iny bala daholo iny rehefa vao amiteno ny fiainanao ihany amiteno ny fiainanao de tahaka zany koa ny ampiasana any misy olona efa tsapanao mihitsy ny hoe ity olo ty ohatra ny be fialonana amiko ity olo ty ohatra ny tsy tsy mahazoazo ana ity olo ty ohatra ny tsy de mody misikotra aminao eo izy efa nisy tantara tena nisy mihitsy zany mody misikotra izy hoe ahoana fahitanao an'io lehibe atsika io mody manaratsy an'le lehibe mihitsy koa izy de iandro izy anao iteny oatra anazy koa anaratsy an'le lehibe koa de iny koa anao fa lasa koa de manaratsy hoe tena mitahoa marina mihitsy n'zany ary tena mitovy mihitsy ny eritreritrytsika za koa de zao tantarainany am'le lehibe daholo am'zay zavatra ny teneninao rehetrarehetra efa tantara tena nisy zany entiny any am'le olona any am'izay satria mitady bala izy ahafahana mitifitra anao de tratra ny tsara mihitsy ianao mody misikosikotra mitandrema isika aza manome information personnelle ho an'ny fahavalonao zany re ravana mahatonga ny ady zao am'izao fotoana zao any Israely zay ataon'ny Israelianina sy ireo le firenena manodidina de tena manana information be deaibe mihitsy ny Israely ahafahany mampatatra hoe atony misy an'ito olona ito am'izao fotoana zao de tonga de atsy anina de atsy ranona de ahafahanao zareo mitifitra n'iny olona iny mamono misy olona mamadika ao misy olona manome information ao ka rehefa tonga ny ampelantanan'ny olona fahavalonao ny information anao de potika anao ny tikan'izay ary zany nampianarin'ny tompo antsika eto am'ty an'io ty rehefa olona fantatrao fa efa tsy tianao efa olona fantatrao fa aza mizara ny secret anao sy ny mombamombanao any am'le olona mihitsy fidy vidio tsara ny olona hitantarana ny problème ry havana ny olona hitantarana ny olana tena ndraindray any ny tantarainao daholo le zavatra rehetrarehetra mombanao iny ihany avy eo no hitazomany ianao iny ihany avy eo ny azony daholo am'izay ny secret anao fatany daholo am'izay de ho tazominy amin'iny ianao anaovany chantage amin'iny am'izay anao rehefa avy eo aleo mitondra anazy eo amin'ny tompo ihany fa ny tompo ihany ny tena azo antoka fadio mihitsy ny mamparitaka ny zavatra rehetra momba ny tena vao tamin'ny ovina zao nisy tanora anakire tantara tena nisy izy ity zay naseho any tao anatin'ny tambazotra tserasera daholo hoe lasa mandeha vakansa kely indray zay reto zay de asehoany izy mandeha avion de tonga any am'le toerana de ny verina avy any izy efa vaky ny tranony satria angamba hitan'le olona angamba mety sy ifandraisany hoe fantatry ny olona hoe tsy ao zany nareoko aseho anareo amin'ny ao tsy ao nareo zany fa lasaka nareo io zany lasa vova tonga any de migadona any de mafinaritra be aty zao tonga de lasa mitritra ny olona tsisy olona mihitsy zany ao tranondreo vaky ny tranony rehefa niala avy any
mila manana fahendrentsika ryavana ny projet anao sy ny tetikasanao sy ny mombamombanao sy ny zavatra ny secret anao de olona zay tena tianao ihany zay ihany no azonao hitantarana sy izarana azy fa tsy ho zarainao amin'ity olona rehetrarehetra tika zay olona rehetra misafosafo anao eo hoe mampalahelo ianao fa avia ty mba anaovany kala eo de ho tantarainao am'izay manao kala ianao rehetra ny fiainanao rehetra fa avoakanao daholo ny secret anao de hitady anome bala ho an'ny olona ianao ahafahan'ny olona mitovotra mitifitra anao ndrery koa zany akory tsy mitona antsika hoe andeha iahiaha amin'ny olona rehetrarehetra fa eto zao a ny fariseo de efa mazava be mihitsy ane mazava be ny tsy fitiavandreo an' Jesosy efa mazava be ny fantanindreo tsy te hamantatra ireo hoe iza ny fahefahanao mba hahafahany mino azy tsy izany mihitsy ny ao an-tsaindreo fa fanontaniana fandrika io efa fantatra ny ao an-tsainy efa fantatra ny ohatrany raha ohatra moanao ka voafita ka akory ataoko ianao raha tsy nahalalaka ianao mieritreritra hoe mba tena tianao le olona de mba nyresahanao afy zay fandraindray efa fantatra mihitsy hoe ty olona ty ohatrany tsy mankahazoazo ana tsy mahazoazo de mbola ataotsika ihany mbola zaraintsika sy tantaraintsika daholo ihany ny fiainantsika rehetra mila mahafehy an'ity vava ity mihitsy sika ohatran'i Jesosy Kristy tsy ho lazaina daholo akory ny marina rehetrarehetra amin'ity olona rehetrarehetra ity fa fidividina ihany ny nanambarany Jesosy ny fahefahany io ny mpianany ihany ny nanambarany an'io efa nomena azy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy aty ambonin'ny tany ny mpianany taoriana ny fitsanganany fa tsy ny zarazarainy nampahafantariny io fa nanao zavatra izy de ny zavatra ny nahafantariny olona mety tena zao zany mety zao zany fa tsy tena tonga izy de nyresaka mazava-be hoe zao ny fahefana anaovako an'izao ianina ny maniraka ohatr'zao sy ohatr'zao ny mpianina ny nanambarany an'izany ny fantaniana mipetraka amikosa aminao ary zany de izao hoe manahoana ianao iza ny olona hitanao fa tena hoe mankahalanao na tsy tianao manahoana zarainao am'izany ve ny fiainanao mitona antsika ny tompo andra mba hanapahendrena ifehivava hamantatra hoe reto ny tokony tenenina reto ny tsy tokony ho tenenina fa tsy voamaika tsika andrangitra ny fahavalontsika andrangitra azy de avy eo am'izay rehefa midona am'izay le problème rehefa jevitsika hoe tena enjany ity fa tena enjany zao avy aminao ihany ndraindray ny antony mahatonga alizy tsy ahomby satria ny fahavalonao ihany no hitantaranao an'ity zavatra rehetrarehetrarehetra ty tsy vitantsika izany ravana amin'ny herin'ny tenantsika raha tsy tena miankina amin'Andriamanitra tsika mangataka le discernement le fanahany fahazava-tsaina ahafahantsika mamantatra mihitsy hoe eto any tokony hitantara eto a tsy tokony hitantara eto a tokony hiresaka ary zany mahatonga antsika mila miankina amin'i Jesosy tsika Jesosy le manana an'izany esprit de discernement zany izy no miaraka aminao izy ny angatao hoe tompo ahoana zany fanontaniana zany tokony ho valiko fe zany ahoana zany fiatsiana ataonyity olo ity zany miantso anahy izy hoe hifanao fasafasy aminy io ny nefa fantatra zao ny tanjony fa ny hitady fomba ahafahana manano de Jesosy tsy maintsy andresy lahatra anao foana hoe mangina aza mananina am'izany fa tsy aza manome bala ho an'ny fahavalonao hitifirana anao ny famaritana faharoa izy hitantsika tokoa nefa ny de zao hoe ny mpamoretra sy ny vehivavy janga no ialohanareo any amin'ny fansaka ny lanitra ho Jesosy tamin'ny lehibe ny mpitondra fivavahana Jiosy ny mpamoretra sy ny vehivavy janga no ialohanareo any amin'ny fansaka ny lanitra ho Jesosy tamin'ny lehibe ny mpitondra fivavahana Jiosy hitantsika zany amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:30 eto hitantsika fa nanao fanoharany Jesosy nanontany andreo oloreo ihany izy toy an'le resaka teo zany de nanontany izy zao ary zo mifanontany napetrako aminareo nisy lehilahy anankiray nananjanaka amin'ny rahalahy de nakao amin'ny lehilahy matoa izy de niteny andana mba asaon ny tany boaloboka de tsy nanaiky io zanany lahy matoa io fa rehefa kelikely nandinika de resy lahatra ihany de nanaiky de lasa ihany nandeha niasa tany fa nanenina efa maninona moa zatiny tsy manao ohatray tsy mety ny ataoko amin'ny dada tena ohatray de lasa nanenina de nandeha niverina nandeha nanao le izy le anankiray indray nakao am'le faralako izy de niteny andana mba asao ny tany boalobokatsika ry ananina ry tozy le zanany hoe oi papa eny tompoko andeha mihitsy aka ataoko nefa avy eo tsy nandeha akory izy fa niodikodina teo izy de niodikodina teo izy de tsy nandeha akory izy zany hoe namitaka le rainy izy zany namitaka le rainy izy ka izy amin'izy amin'ny rahalahy reo le naditra nefa nandeha ihany sa le nanao endry nefa tsy nandeha akory no manao ny sitrapon'ny rainy le zokony sa le zandrany de namaly reto lehibe ny mpivavahana Jiosy reto hoe le zokony ozy ary mariny zany fa le zokony izay nanda nefa nanao ihany izay ny nanao ny sitrapon'le rainy to Jesosy hoe zany mihitsy ohatr' zany koa nareo izy
tadio fa ny mpamoretra sy ny vehivavy-janga no efa mialohana roany mifanjaka ny lanitra. Ny dikan'izany dia izao noarin'i Jesosy tamin'ilay zandriny. Le zandriny reto lehibe ny mpitondra fivavahana Jesosy reto. Ny dikan'ilay zandriny dia olona ohatrany hoe mbola tsy matotra. Zany hoe nytiany Jesosy ambara zany dia hoe tsy matotra ara-panahy. Mody mitena anaiky fotsiny fa vao tsy manao akory. Ny eo ambava fotsiny. Le tenenina ny be dehibe fa tsy manatantera akory. Fa reto le mpivarotena sy mpamory hetra sy vehivavy-janga reto. Reo milaza hoe tsy tia an'Andriamanitra reo. Fa avy eo reo rehefa nitoriany jaonina ny tenin'Andriamanitra dia nibebaka nanantona. Fa nareo sisy Jesosy na dia nahalala zao raha hoe avy amin'Andriamanitra jaonina tsy nety nibebaka, tsy nety nanaiky. Reo no nanana fahamatorana ary reo no mandeha voalohany. Reo no tafiditra voalohany any mifanjakan'ny lanitra ozy. Reo no ialohana roany mifanjakan'ny lanitra ho Jesosy tamin'reto lehibe ny mpitondra fivavahana Jesosy reto. Lehibe ny mpitondra fivavahana nefa any aoriana tsy tafiditra aloha akory any amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Mamperitreritra ane zany. Inona ny lesona azoka tsoahana avy amin'izany? Tena zava-dehibe ry havana ny asa atao fa tsy ny zavatra tenenina. Tena zava-dehibe. Tena zava-dehibe. Rehefa toriana ny tenin'Andriamanitra, manahoana izao sy ianao. Anisan'ilay olona tonga dia maika fotsiny dia tena hoe mety za marina zany, tena zany mihitsy, tena amen, aleloia, tena sotra betsaka. Nefa vao tsy manao akory ilay zavatra nambarany tena, tsy miova akory ny fiainana, tsy nibebaka, tsy niala tamin'ny faharatsiana akory. Fa mety nisy olona teo na eno ilay tenin'Andriamanitra tonga dia tezitra izy. Tezitra mihitsy ny izy tamin'ilay mpitory filazany tsara, tena mety nanao réaction be izy, fa avy eo izy nitsakotsakony ny teny iny dia tonga saina ihany izy dia nibebaka. Tonga saina izy dia mibebaka. Izy amin'ireo sika rehefa mandre ny tenin'Andriamanitra, rehefa irahan'ny tomponao ny asany, le tonga ve dia le miteny hoe eny tompoko, iza nanolo tena, tonga dia le mitsangana daholo. Indraindray ane lasa ataony tsy tena sérieux ny olona indraindray. Lasa manao promesse en l'air fotsiny. Lasa manao avy eo dia atao daholo ty rehetrarehetra hatramin'ny fanekeny, fanandratantanany, manao azotrao. Atao daholo ny voady samy hafa. Vita le izy tsy manao asa akory. Mahalala olona ry havana. Le fotoana nakanana azy ho diakona, iny ihany ny asany, iny ihany nanaovany an'ilay akanjo fotsy, dia tapitra ihany ny mandat fa tsy niasa tsony mihitsy izy. Tsy niasa tsony mihitsy izy. Mety misy ane olona somary misalasala, reo ne olona matotra e. Tena mandinika tsara izy aloha, tsy tonga izy dia manao ihany fa mandinika mieritreritra izy aloha hoe ahoana zany asa zany, ho vitako ve zany. Ohatrany misalasala eo izy dia mandinika izy dia maisatra mihitsy izy vao manao an'ilay izy. Zany le fahamatorana mihitsy zany. Avy eo nefa rehefa tonga resy lahatra ihany ny farany dia manao. Na dia efa ohatrany hoe nampifilafila azy. Zay ny tadiavin'Andriamanitra, izany manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy ny tonga dia manolo tena avetrany nefa ny avy eo fa nyloratena hitraitra fotsiny. Tsy mandeha lavitra akory. Zany ny an'ny fariseo zany. Ary zany toe-tsaina zany. Zany le toe-tsaina tsy andehanana makany an-danitra mihitsy. Todika manokana mpitondra fivavahana ary havana amin'izao tenin'Andriamanitra zao. Amintsika mpitondra fivavahana. Mampandiny tenany izao teny izao hoe izaho sy ianao izay mpitondra fivavahana. Manahoana tsika ao anatrihan'ny tenin'Andriamanitra izay torintsika. Manamafy ny fotsika ihany koa ve? Samy teny fotsiny dia milaza fotsiny hoe zao avy le tsy mety. Zany nataon'ny fariseo sy ny mpanoratan-dalàna. Reo no mpitsikera ny tsy mety ataon'ny olona nefa ny zavatra ataon'ireo, ny alatra be vava sy ny fialonana sy ny fankahalana ao anatin'ireo tsy roa matany. Ao anatiny ao misy hatramin'ny famonon'olona mihitsy aza projet ao anatiny ao. Nefa dia mitory fihavanana nefa feno fankahalana. Na tonga an' Jesosy teny hoe fasana amin'ny lalitra fotsy ozy. Tandremo ny mpamorehetra sy ny vehivavy-janga, reo le olona zay ambara fa ratsy amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Reny ny mialoha, reny rehefa toriana ny tenin'Andriamanitra tonga dia mibebaka dia miala amin'ny ratsy fanaony, tsy be resaka fa manaiky, tsy be fanontaniana hoe izy ty mitoriteny ity, aveza ny fahefan'ity olona ity, fa ahoana ity olona ity, iza aloha naniraka an'ity, iza nametra tanana tamin'io, iza taizo ny nianatra, ahoana n'izao an'io, iza ny nampiteny an'io an'izao. Tsy izany. Fa rehefa mandre tenin'Andriamanitra dia manaiky hoe tompo, mifona eo anatrehanao eo anatrehan'izany teny zany.
izay olona izay no olona lasa lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ohatry le joraty ampony azo fijaliana e tonga izy de nanaiky ny fahefany Jesosy Kristy toy Jesosy hoe anio ihany io nanao amiko any paradisa tsy ny zavatra ambara e fa ny zavatra atao zany ny tena zava-dehibe ao anatrehan'Andriamanitra le Samaritana tsara fanahy nandalo teo aneny mpisorony nandalo teo aneny Levita e fangaro anisy nanao na inona ina nijery fotsiny toa de sangamba ny teny tompo mamindrafo aminy vavaka angamba ny nataony le teny fotsiny nambarany fa tsy nanao na inona izy tsy nanetsika ny tanany akory izy na ny kely azy mba de nisaka ny olona io amin'ny lalana fotsiny ara na de ampisotro rano ny olona io fotsiny aza fa le Samaritana tsara fanahy zay Samaritana zany ane olona jentilisane zany zany mahatonga an Jesosy teny hoe ny mpamoretra sy ny vehivavy jangos izy reny mpanoty eo anivon'ny fiarahamonina jereva izy ny tena mpanota amin'izao fotoan'izao ka tena tondron'ny olona molotra tandremo fa reny olona reny ny mety alohanao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy mibebaka ianao raha isan'izay mpanoty ianao mandre zao afatra zao tadidio fa afaka ny ho tonga any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao raha mibebaka rehefa toriana aminao ny tenin'Andriamanitra rehefa fantatra hoe afatra avy amin'Andriamanitra zany na iza n'iza miteny azy na ijonona no miteny azy na iza de zao raiso dekeo miteza hiala miteza hibebaka mba tsy hanao tahaka an'le ira hoe nalefa ozy ny toriteny nalefa ny fampianarana mbola tsy nampiova toetra anao nataonao fahazarana fotsiny ozy izy nandray ny fampianarana mbola tsy nampiova toetra anao izasy ianao tsy mora ny ariavana no mitory ny tenin'Andriamanitra tahaka zao hoe mitory lava ny tenin'Andriamanitra tahaka zao adinina eo anatrehan'izany ianao manahoana ny fampiaranao an'izany fa raha tsy zany de le olona hotoriana no hibebaka teo any an-danitra fa le mpitory no tavela eo fa ampieritrretana ho an'ny mpitory filazantsara rehetrarehetra ty afatra ity ny fantaniana mipetraka amiko sy aminao de izay mihitsy hoe manahoana isika zay mitonona ny tenantsika ho kristianina eo anatrehan'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra le fankatoavana eo am'molotra fotsiny ihany ve sady tena fankatoavana am'izay atao mihitsy mitaona tsikaravana amin'ity an'io ty matombola renao zao afatra zao de mbola famondrapon'Andriamanitra mbola tian'Andriamanitra iova isika afaka ny mbola ho tonga alohany amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika raha manaiky hibebaka tsy hanamafy ny fotsika eo anatrehan'ny faharatsiana sy ny fahotana rehetra meteza hibebaka ary angatao mihitsy ny fanahy masina hampiaiky ny fahotantsika meteza ho tarihy ny fanahy masina hampiaiky ny fahotantsika anala le fiatsaram-bela tsy rehetra ao anatsika ao ahatonga antsika ho tena mpanompon'Andriamanitra marina fa izao afatra Jesosy zao tokony hampibebaka ihany koa zao andreo fariseo sy mpanoran-dalànandreo saingy tsia nanamafy ny fony foana ihany izy mba ho maro ane no hibebaka sy ho tonga saina ka hiala amin'ny ratsy fanaony isika mpanompon'Andriamanitra mandre zao afatra izao raha fitinina zay rehetra nambara teo ry havana de izao voalohany tsy nambarany Jesosy ny loha mpisorona sy ny loha olona ny fahefananaovan'ny asany raha nanontany azy ireo mampianatra antsika ny tompo ry havana fahendrena aza manome bala ho an'ny fahavalonao hitifirana ianao rehefa fantatrao le olona hoe tsy mahazoazo anao tsy tia anao de zao aza mizara ny momba anao amin'iny olona iny aza mampafantatra azy ny sekre anao mihitsy fa manjary manome zavatra hamotehany ny fiainanao ianao rehefa feo fahendreny zany hitantsika amin'i Jesosy fidividio zany ny olona izarana ny fiainana ny faharoa de hitantsika teo koa manao hoe ny mpamoretra sy ny vehivavy janga ny alohanareo any amin'ny fanjakan'ny lanitra ho Jesosy tamin'lehibe ny mpitondra fivavahana Jiosy itsika kristianina itsika tompona andraikitra nisy fikambanana samy hafa any amin'ny fiangonana itsika mpitondra fivavahana tandremo ry havana so de ny olona jentilisa sy ny mpanompo sampy zay enjehina sy zay tenenina hoe tsy mety ny ataony so de ireno mialohantsika any amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha toka tsy mibebaka isika fa manaiky fotsiny sika hoe zay mivavaka zay zao nefa ny fiainana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra akory zava-dozy zany ary na iza mpanota mandray zao afatra zao mamana toerana ho anao ny lanitra raha manaiky ianao hibebaka amin'ity an'io ty tsy mifidy tavan'olon'Andriamanitra fa raisiny daholo zay tena mibebaka marina de aleo le olona tahaka an'ilay zokiny hoe nandara fa nandahanao Andriamanitra efa niala taminao efa nanao zay ratsy rehetra teo anatrehanao fa anio kosa ity ao manenina hiverina aminao fa efa trotraky ny adalana
mahatsiaro anao mifona mifona hoaiza moa ivavaka sikariavana raha eo misaotra anao zay noho ny amin'ny teninao zay mitaona anay miantso anay mba hanantona anao marina sy ibebaka ary anova ny toetra anay eo anatrehanao koa indreto izay raha eo mifona ny am'izay rehetrarehetra efa nandavana ny teninao ny am'izay rehetrarehetra fanekena efa nataonay nefa tsy tanteraka akory ny am'izay rehetrarehetra fampanantenana nomenay nefa tsy nataonay akory fa mitian'io ity dia vonona izay hitondra ny fiainanay araka ny teninao hanao ny sitraponao satria izany no antsoantso mpanavaozana ataonao aminay amin'tian'io ity dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo nanaovanay sy angatahana izany vavaka izany amen.